inty ilay fanompo tsy mahasoa tsy mifidy olo-tandrana fa natsoin'Andriamanitra hitondra ny afatra ho azy amin'ny fiangonany ka azo ny tamin'ny atoka ao ka tsy afaka miala. Omben'Andriamanitra aminareo havana ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'izao raisana teny izao mahaza antsika mampiatra zany amin'izay tsy mpiasa fiainantsika manontolo. Amen. Misy tantarana vato mila ianarantsika eto amin'ity raha ilay vato misesy nakany am-tendrombohitra ny ilain'Andriamanitra zany vato zany ary nampiasany azy dia nandratany ireo teniny. Fa isika ny andininy fahafolo tsaona toko fahafolo nefa raiky amin'ny telopolo azafady nampiasantsika ny vato miasaika rahanan Jesosy. Raha ampiasain'Andriamanitra zany fomba nanaovantsika ny vato zany dia ny fikavary no teny azy hoe tora vato avy any an-danitra io fa izay voany miala ety. Asa azonareo miansa sao dia tsy mazava zany resaky zany. Ny tompo raha mila vato ilainy anoratany ny teniny ho antsika fa isika raha mampiasa vato dia ataontsika hitorahana ny Jesosy ka raha ajanon'Andriamanitra ny fomba fanao hoe anoratako ny teniko ty vato ty fa ampiasaiko ny fomba nampiasanareo ny vato dia atsipiko ny vato tora vato avy any amin'ny tompo. Anjara amin'izay ilatsahana mandray azy tantarany vato zany. Fa ny lohatenitsika dia hoe mampahalala ny asan'ny tompo ny soratra masina. Dia mikariko sika inona no asan'ny tompo hitatsika eto tsy mitora vato aloha fa naniraka ny zanany nampanao ny zanany izay asa rehetra asan'izy Andriamanitra ray natao ny zanany io. Ary efa vakina ny soratra masina makeo amin'ny toko fahadimy andiny valo ambin'ny folo sika mity zao ny ihany atao vetivety mba ho azonareo zao teny izao zao na dimy valo ambin'ny folo. Nefa vao mainka mitady hamono an'i Jesosy ny Jiosy tsy noho ny namahany ny sabata ihany fa noho ny ilazany koa fa Andriamanitra ny ray ka nanao ny tenany ho mitovy amin'Andriamanitra izy. Rehefa milaza manko amin'ny Jiosy zany hoe zanak'Andriamanitra aho dikan'izany hoe Andriamanitra aho. Teny raisiny tompo zany fototonona ny Jiosy zany. Toko voalaza atao misoratra masina amin'ny vakinareo ny Jiosy avako hoy Jesosy fa ianareo dia mitondroiny ny soratra masina hoe Andriamanitra. Na isika koa azy aty amin'ny androntsika rehefa tonga kristiana dia ataontsika hoe zanak'Andriamanitra zany hoe io fa tsy maharaka nareo matematika tsotra kely zany. Raha miteny ianao hoe zanak'Andriamanitra ianao hoy ny olona tamin'ny Jiosy dia milaza ny tenanao ho Andriamanitra ianao. Efa tonga zanak'Andriamanitra ianao fa mino Jesosy Kristy dia mahorina. Raha miteny ianao fa zanak'Andriamanitra ianao dia Andriamanitra ianao. Zay vao hainareo matematika 1 + 1 = 2.
fa raha zay ny olona raha nanao zany teny zany Jesosy de manino izy tsy tiako indray nandikanotiemazy fa tsy zany ny fototra amle hoe i Jesosy lazany tena no Andriamanitra dia nanao blasphémie izy zany mihitsy nandikany teny grika io nanao blasphémie Jesosy zany hoe miteny ratsy manohitra an'Andriamanitra retsika amin'ny comité faika amin'ny telopolo eo fa saika anina Jesosy toravato an' Jesosy satria izy nilazany tenandro zanak'Andriamanitra Andriamanitra dia voatery Jesosy manazava raha tsy mino ahy ianareo ho Andriamanitra zay le tiany tompo lazaina satria ny Jesosy tsy mino hoe mahita an'Andriamanitra zany tsisy mila mbola mahita afaka mahita an'Andriamanitra zany fa rehefa tsy mino ahy ianareo i Jesosy satria hitanareo ao dia mino ny asa dia miverina am'izay asa ataon'i Jesosy zany ten'Andriamanitra tokoa ve ty Jesosy ty satsia teo am-panohanana zany mba tezatoetrany saika ampitoviko amin'ny sainareo hoe nino ianareo fa irak'Andriamanitra le olona metiananina tetsy fa nanao fahagagana tahatra zao izy fatareo hoe fahagagana natao ny tena fahagagana lehibe natao dia izy afaka manao voyage makany lanitra manakarivo miakatra dia midina dia miverina dia lasa nday miakatra dia midina dia miverina voyage makany lanitra dia inonareo zany dia mandeha milahatrany nareo zay tsy tany mily sasany aykavoy amin'ny maso zay tsy tany pasitero fa zany ana tsy tany anao mpiasa bakany zany naty fa fonoteny any amin'ny gazety ny manambarana ny resaka efa remise en question mombamomba ny zany olony zany dia arao ny gazety tsy le gazety ny resaka président ezekemo akory zany fa mba hoento a zay zany fizatoetrany saika mba hoento makano a le boka betsy 18 kilometre rehetra makao aminy raha lazay fa irak'Andriamanitra izy dia hositra le boka io fa maninona n'le zavatra tsotsotro reny masaina fa manao fahagagana ohatra nisy olona moa nanana problema tamin'ny vatany dia nakany amin'ny ramatorano dia vovany olona izay mivavaka tsy azo am'izany efa tena mitany miady varatra amin'Andriamanitra izy varan'Andriamanitra zany na tsy voatery manatona an'ireny azy fa eto ano ary boka reny dia saivitioviny fa zany miasa nataon'i Jesosy manadio boka eto any le malemy mitondra bekie reny fa tsy le nandoavana tea 300 000 koa dia lazay rehefa nanary reny mitondra bekie dia sitrana rehefa avy teo izy tsy maharaka an'izany vaovao zany misy olonanao milaza azy nanao fahagagana teto tanàna dia amin'ny kianja be ny mamasina teny dia milaza izy fa afaka manangana olona amin'ny vavaka ataony olona malemy tsy afaka mitsangana zao tonga dia toroiny fotsiny ohatrany anankiray tonga dia manolo anao dia tonga dia lasa dia toroiny olona io le olona malemy tao mamasina tao dia mitsangana olona izy atsiko ny bekia kanjo
hoy zanak'anavavy raika-po aminy ny anavavy le zaza zany raika-po aminy dadatoanay le nanipikipeki iny zaza ary io la matanja be iny ao an-trano fanomena 300 000 izy arakany mamasina le mitonga bety iny mba niakatra teo rehefa vita ny mavaka de latsipony am'izay izy satria zay tianao hitan'ny olona no karamaina 300 000 efa ela zany tantara zany efa ela zany de nanangana fiangonana eno izy a de aria mbo manarina reny fiangonana natsangany a vraimen de miala telo izy a naketsy akaketsika tetsy mozambika tetsy mba anoiany zany misitaka zany fa midorany olona velona atao amle trano nanao vajibrina filazantsara nga hoe filazantsara mibrina fa zany a midorany velona tao iay izy any anarany zany Renard Bonke tsy isy Renard Bonke iverany Madagasikara tsony fa efa midorany olona velona tao izy no zany laigalaika fitaka atao zany tsika malagasy mora fitahana tsy taitra atao avao fitaka izy de aokototo marina ataony zany gasy mandray an'izany fa ny afrikana tsy mandray an'izany raha manao miasa ray fa hoy Jesosy de noany na de nony asa ihany de sika no mampianatra mianatra raha milaza ianao fa ny ran'Andriamanitra ary fiangonana de ny ran'Andriamanitra de ny asan'Andriamanitra no ataovy lazao am'izay milaza azy ho mpampiton'Andriamanitra rehetrany raha milaza ianao fa irahan'ny tompo ety dia ny asan'Andriamanitra no atao Jesosy raha tonga teto tsy nanangona miliary izy a ividianany iksasanky Jesosy raha tonga teto tsy nanangona miliary izy ananganany chateau Jesosy raha tonga teto tsy nanangona miliary izy isolosolono tomobile isan-kerinandro isany manao an'izany tsy zany fanontaniana izy toko akisy satria zany atao sodavatany ono azoky akady fotsy ve de tsy mahavity 4x4 kory zay oa tsy miresaka 4x4 tsy mividy 4x4 mifaninany anareo raha ifaninany re katsikatsikareo any fa mbola ampeloko miaso reo de koritro anaovako miasa an'Andriamanitra efa nomeny tompoary ao de mavita ny asany mbolo reo moa no avitana ny asan'ny tompo matoa reo nomeny tompo efa ho avy ny andro alatsaky ny tompo avy any an-dany zany katikatara reny anao pasatera ajano ndraiky ajanontsika reo fa tsy zany nanaovana fifaninana tsy zany miazakazana amin'ny fitondrana fiangonana raha ny ray aho i Jesosy de miasan'ny ray fa no atao ka raha tsy mino any ianareo de minono ny asa anaiky feniny attention tovy am'izao maso ny sasan'izao hoe hita teto a pastera voavy ny any raha iresaka katikaty raha eo inao da viataonao zay tenao zay voamaika ny olona nanina saika hisambotra azy zany mivaly tenin'ny olona rehefa ilazanao ny marana izy hisambotra azy any amin'ny filazantsara vita sary de zao mitako zao isary io le olona zany amrohitra le sambotra any Jesosy de vatsito avovoany vatsito avovoany de lasa izy naneny tsisy nandray azy tsisy nisambotra azy mampatsiaro le ray andro le isamborana azy zay io Jesosy reo miaramila isambotra azy
dia nanontany jesosy hoe izy any tadiavinareo zany jesosy za miny miaraminy zano izy miny jesosy dia nanina le miaraminy mienjera tamin'ny tany dia mahitanareo hoe zany misy ranomasina dia mahitanareo hoe zany tsy takizany izy vakekely izy ranomasina fa nisy an'izany ao io jesosy io tsy azonao mpiarana ny fahefanao raha tsy fa fotoany ray dia raiso zay fomba hitondra'andriamanitra jesosy zay hitondrany fiangonany so dia mianatra hoe i jesosy efa tsetsy pasteraka atao iny gazay toravata azy tsona ndao raisina le voambolana nampiasain'ny tompo a fa mijaro toko afolo ny andiny fa enina amin'ny telopolo jarona folo enina amin'ny telopolo misy voambolana tsitsika ho raisiny io afatsika mampita ny zany resaky zany makaty amin'ny fitondram-piangonana moa zay no asiny ray ka ny raha io amin'izao toizao fa no ataonaro hoe miteny ratsy ianao satria ho izao zanak'andriamanitra aho isika olon-tsotra ara zany dia mampiteny hoe zanak'andriamanitra kely valy mariny zany satria mino an'andriamanitra fa zay no asiny ray ary amin'ny teny fototsy le hoe azo atikana le hoe voapositry ny ray ao amin'ny fiangonana misy olona tsy mitorimila hoe olo voaositry tsy fantatry zany na izy ana izy olo voaositry ny olo tsotra azy tononona hoe zanak'andriamanitra izy zany hoe andriamanitra izy ny olona ho soran'andriamanitra ve dia sahinareo ilazaina fa miteny ratsy izy raha miteny azy hoe zanak'andriamanitra aho mirahin'andriamanitra aho inona ny tiany tompo takatry le tolo reto am'zany lay tokony anekeny zay rahan'andriamanitra dia zao fitenin' jesosy any amin'izao tao toko faheninany hoe zay mandray anareo ola nirahany zany dia mandray ahy ary zay mandray ahy dia mandray zay naniraka ahy zareo tsara zany suite logika zany zay mandray anareo zay raha io zao dia mandray ahy ary zay mandray ahy dia mandray zay naniraka ahy dia ataovy contre-phrase zay tsy mandray anareo dia tsy mandray an'i jesosy ary efa tsy mandray an'i jesosy anao dia tsy mandray zay naniraka azy tsy fakatoeranao amponareo ny hevitra zany tsy fakana fahefana anaparany zany amin'ny fiainany fiangonana no hevitra zany fa tena fampianarana ny fiangonana mba ahay manaitry raha le voambolana nomesaina akisaka kely eo resaka fifandraisana ara-pahefana ahay mankato eny kristo mahay mankato ary io sarotra amin'ny protestante ny raha lasana vavy katolika tena azo lazaina fa raha mitorina ho amity zany fakatoavana mitondra azy zany fa ny protestant asa de fanahina mihitsy na fianakavin ve sa efitra na finanandotera ve tany am'refolo veto fa il proteste toujours et elle proteste toujours tsy mahay mankato zany no degré ambany indrindra ao amin'ny protestante ao raha misy ny degré ny ambondrindra ao protestante dia ny fatava manda mandoto
teny mafy be hitsika tamin'ny sitrapon'andriamanitra teo tsy toko vakiana fanony aminareo satria mbola hianatra ny manokana ny hitsika zay manohitra manao teny amin'ny ohatra ny zanak'andriamanitra dia mbola azo famelam-be fa zay manao teny anohitra ny fanahy masina dia tsy azo famelan-keloka na am'izao fiainan'izao na fiainana ho avy dia manohitra raha misy zany tokony anarantsika protestanta eny salasala satria tsy anananao le finavana hoe aniny raha misy hitakina zavatra ny protestanta dia mba ahaizany iny mankato dia isy mihitsy be fitondra fivavahana tandrina dia amandalitra ny fiangonana ka tonga ny fiangonana andazy dia isy mihitsy be fanapakevitra entiny mpitandrina makeo amin'ny mpandimika ny raha hotapahana zavatra tsisy ilana azy mihitsy amin'ny fiangonana asy animba anapotika fiangonana dia entiny hotapahana ka mila laviny zany dia izy ve zany dia zany ve zany olona mitondra zavatra anapotika fiangonana zany ve dia hoe irain'andriamanitra izy anao zany atsia fa dia systématiquement ny filazany fiteny azy zay vo entina ny raha inona vateny voalohany non systématique il y a des noms systématiques protestants na somary amboarina kely am'izay maniazy dia hoe des noms systématiques et protestantisés mianara ankatono lay asa an'andriamanitra mianara ankatono miteny tompo fa ny teny tompo dia manambara mampahafantatra ny asa an'andriamanitra ary hitanao ny voninahitra tompoko amen